Afa-potsika mandrakariva riavana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mamarana isika ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe velon'ny finoana ny mpino. Fanamarihana riavana tamin'ny fidirana voalohany teo tsy haiko hoe voalakrimogène ve olona fa nikokoaka kely daholo. Dia nampahireziko ry zareo hoe misaoran'Andriamanitra rehefa mbola mikohaka fara mbola mikohaka mbola velona fa ny olona efa matiny tsy mikohaka intsony. Marina zany fa isika ihany koa nefa dia velon'ny finoana, velon'ny finoana. Andeha riavana ny Habakoka toko 7 ny andininy fahefatra tapany farany no andraisantsika ny hafatra ifampahirezana ny amin'ity anio ity. Fa ny marina ho velon'ny finoana, fa ny marina ho velon'ny finoana. I Habakoka lay mpaminany nanjaka tao amin'ny fanjakana Joda tamin'ny taona 900 tany ho any talohan'i Jesosy Kristy. Lay mpaminany tamin'ny andron'ny 𝗙𝗘𝗟𝗢𝗡𝗢 any amin'ny mpanjaka fahatoko 420 nahitana an'izany tantara izany. Mpanjaka vao 520 taona monja dia efa nanjaka, izay tsy nanana fahamatorana teo amin'ny ara-panahy ary niala tamin'Andriamanitra. Ny zava-nisy tamin'izany dia izao: fiarahamonina ny aina tao anatin'ny tsy fahamarinana sy tsy fahitsiana. Ary mazava ho azy fa rehefa mipitarika ny miala amin'Andriamanitra dia manaraka ho azy koa ny vahoaka. Dia ny aina tao anatina fiarahamonina feno fahalovana zany, ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Habakoka mpaminany. Andehantsika tsy haka sary lavitra fa hoe manahoana ny fiainana misy eto amintsika. Takan'izany ary io soratra masina io dia miteny amin'ny fotoana rehetra. Raha izao soratra masina izao manomboka any amin'ny toko voalohany dia fahitana hitan'ny Habakoka ny amin'ny fihavian'ny fitsarana lay firenena 𝗙𝗘𝗥𝗬𝗢 sy Siriana ho avy handringana ny firenena Joda. Zay fahitana zay no nitalaony Habakoka. Nisy resaka ny fanaovany tamin'Andriamanitra hoe ajanony miangavy re, nisy fiangaviana mafy tao anatin'izany. Tena nitalao i Habakoka, saingy zao tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra satria ny aina tao anatin'ny fahalovana ny fiaina mpiarahamonina. Dia ao anatin'izany indrindra zany misy lay fitsaran'Andriamanitra. Lay fitsaran'Andriamanitra, ny mpandinika sasany dia miteny mihitsy hoe somary endrika eskatôlôjika ity faminaniana ity, zany hoe izay iseho any am-parany dia hitsaran'Andriamanitra ny ratsy sy ny tsara. Dia raha vao miresaka fitsaran'Andriamanitra sika riavana dia tahaka ny olona mikororoka vary, dia miavaka eo ny maivana sy ny mavesatra, ny tsara sy ny ratsy. Tahaka ny olona misivana dia miavaka ny tsara sy ny ratsy. Andenga raisitsika ohatra zany zao hoe eo anivon'ny fiainan'ny fianarana ho an'ny ankizy. Rehefa antanina ny ankizy eo am-pianarana dia samy mirodina avokoa mamaly, ohatrany hoe mahay be daholo. Fa rehefa tonga ny fanadinana dia eo vao fantatra hoe iza ny tena mazoro, iza ny tena mahay. Tahaka an'izay zany ilay fitsaran'Andriamanitra. Dia tsy maintsy ho avy zany ary tsy maintsy ho tanteraka. Ary eo ny havahan'ny tsara sy ny ratsy. Zany hoe tanteraka zany ho amin'ny olona tsirairay avy, saingy izao miavaka ny olona manao ny marina sy mino an'Andriamanitra. Ary zay no fampahirezana riavana ny amin'ity anio ity. Ilay fitsaran'Andriamanitra izay tsy fantatsika hoe raha oviany. Saingy izao isika dia tarihina mandrakariva ho velon'ny finoana mba hiaina amin'ny tena finoana. Eto amin'izao soratra masina izao dia ahitana hoe ny marina ho velon'ny finoana. Dia ny kristianina velon'ny finoana riavana voalohany dia izao: manana faharetana. Kristianina velon'ny finoana manana faharetana. Voalaza eo amin'ny andininy 7 mantsy hoe lay fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro izy ary mikendry ny farany izy dia tsy ho diso. Enina dia mitandredretra azy izy dia andraso ihany. Zany hoe tsy miatra eonao ilay fitsaran'Andriamanitra fa mbola miandry fotoana. Dia tao anatin'izany indrindra lay adivarotra nataony Habakoka ny amin'izany fandravana izany zany, ny amin'ny handravan'ny 𝗙𝗘𝗥𝗬𝗢. Niezaka nytalao tamin'Andriamanitra izy, saingy izao tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy arakaraky ny eritreretiny ny valiteny no tenenin'Andriamanitra. Miandry fotoana voatendry ny anatanteran'Andriamanitra izany. Ao anatin'izany dia izao mila manana faharetana isika ny amin'ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra dia
tsy diso amin'ny teniny, marina amin'ny teniny Andriamanitra. Izay ambaran'Andriamanitra dia tanteraka avokoa. Mila manana faharetana isika eo anatin'izany. Ary eto ry havana dia ahitana ilay fomba fiasan'Andriamanitra ny amin'ny fitaizana ny olombelona. Rehefa mitaiza ny olombelona izy tsy avy hatrany tonga dia mikapoka na tonga dia mamely. Fa inona ny ataony mialoha? Mampilaza mialoha amin'ny mpaminany mba iomanan'ny olona fa ho avy zany fitsarana zany. Ary jereo tsara eo amin'ny andininy faharoa, eo amin'ny andininy faharoa dia misy an'izao teny izao ny tapany faharoa hoe soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafany mba ho azon'izay mihazakazaka ho vakiana. Zany hoe atao hitan'ny olona rehetra zany fanambaran'Andriamanitra zany. Mialoha ny aran'ny fitsaran'Andriamanitra. Zay lay Andriamanitra rehefa mitaizantsika, mampafantatra mialoha. Io tsy ohatra antsika ray aman-dreny rehefa avy avany le zanaka nanao fahadisoana kely dia tonga dia tefaka avy hatrany, kapoka avy hatrany. Fa ny an'Andriamanitra ampafantarany mialoha mba hialana amin'ilay hoe tampoka loatra zany ry tompo manoana amin'ny mamely tampoka, mampiomana izy. Fa eto nefany ilay fitsaran'Andriamanitra dia mbola miandry fotoana. Ary misy fotoantsika manoloana ny zavatsarotra sy ny faratsiana eo anivon'ny fiarahamonina ry havana dia tsy mahadiny. Roviana ihany ary Andriamanitra no avy amaly. Misy dia mivavabavaka mihitsy hoe toara-maty any io. Zava-misy zany dia indraindray tsy mitombona aza ilay fomba fitenitsika hoe Andriamanitra tsy andronao, androko ihany. Mila manana faharetana isika. Ary zay le faharetana izay dia zao: isika tsy mivadika amin'ny finoana, isika tsy miova amin'ny faharesen-dahatra. Ao anatin'izany dia zao: aza maika hiala raha mandalo zavatra sarotra ianao, aza taitaitra amin'ny zavatra mitranga etseroa, fa aoka ianao hanana fahavononana mandrakariva eo am-piandrasana izay ambara amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry kristianina havana, zao vanim-potoana iainantsika izao ny vanim-potoana iainana amin'ny zavatra mahamay, hiarany tsy faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinana rehetra. Mety ho avy ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fotoana izay tsy mbola fantatra, izay tsy fantatra ny fotoana eviny. Saingy izao eo anatrehany izany sika mila manana faharetana. Dia ny faharetana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, faharetana amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra sy ny finoana an'Andriamanitra. Fa ny olona amin'izao ry havana dia olona tsy manana faharetana, olona mora kivy, olona mora ketraka. Dia malaza moa izao ny génération Z, tsy haiko hoe inona ny tena dikan'ilay izy, fa raha tsangana atao am-piangonana ny génération Z amin'ny BDB. Fa ny akabeazan'ny génération Z tompoko dia olona tsy maharitra amin'ny fanompoana, fa atao ilay zokonjokony aza ny hitanao, iny fa mbola tonga ihany. Porofo anankiray ity ilazana tao Antsinanatsena Sabotsy Namena ny anatra katekômena 520 zay mpianatra katekômena. Dia za efa niomana mpitandrina ny verina aho natsangako hoe mba mitsangana hoe ny katekômena andihan' izao tamin'izay tokana monja sisa no hita, iny izy fa tokana sisa. Mamperitreritra zany tsy manana faharetana, olona tsy vonina ny aritra amin'ny mafy. Ary zany ny tanora ankehitriny tsy vonina hiaritra ny mafy, fa rehefa misy mafimafy kely ialao. Fa zany nitarehana sika ry havana, manana faharetana fa manana ny fotoana ny Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa rehefa tsy manana faharetana sika dia sika ilay miemotra amin'ny finoana dia mirona makany amin'ny fahafatesana. Ary zay ny ambaran'ny Hebreo 10:7-30 hoe fa isika izay tsy nama an'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa nama amin'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Manana faharetana ry havana. Fa ny faharoa dia zao: ny kristianina velon'ny finoana dia matoky an'Andriamanitra. Ny kristianina velon'ny finoana dia matoky an'Andriamanitra. Ilay teny hoe matoky eo lay entina ilazana ihany koa ilay hoe finoana. Raha vao miresaka zany tsika hoe mino dia matoky an'Andriamanitra ihany koa. Efa nazavaina moa hoe inona ny teny Hebreo an'izy io ilay hoe matoky io. Jerena ny teny fototra dia hoe emona, fa avy amin'io teny io nazahoana ny hoe amen. Rehefa mivavaka zany tsika dia faranana amin'ny amen. Entina ilazana hoe amin'ny fahatokiana lalina an'Andriamanitra. Fa ny teny grika ihany koa ry havana, rehefa mijery tsika hoe minina lay finoana dia ilay hoe pistis na hoe pisteo, zay zany ny ilazana azy. Entina ilazana ihany koa ny fahatokiana lalina an'Andriamanitra, lay tsy fiovana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia misy teny frantsay azo avy amin'ilay teny hoe pistis io dia hoe piston.
Ny piston any amin'ny moto any misy an'io any carburateurna moto ohatra ny ressort kely zay. Fa na matanjaka be aza amin'ny moto anao rehefa tsisy piston tsy mandeha. Na ataoko hoe lehibe aza amin'ny moteur anao rehefa malefaka amin'ny piston anao kelena amin'ny moto. Eto zany le finoana tahaka an'le piston. Jesosy Kristy la eo anatintsika no manosika atsika ananatsika ilay tanjaka. Jereo tsara misy fotoana rehefa misy le manao concours reny dia rehefa manjaka moa ny kolikoly dia hoe ohatrinona ny piston anareo, azonareo ve zany? Ohatrinona ny piston? Dia mitapitrisa ho ny piston rano nampidirana anazy hiditra première année any ananina piston. Fa ho antsika kristianina dia Jesosy ny piston antsika. Lay finoana ny Jesosy manome tanjaka atsika. Lay teny hoe finoana ihany koa ry havana na lay mino raha jerena ny teny malagasy dia misy hevitra tahaka an'izao: misotro, mino, misotro, na hoe mampiditra ao anaty. Ny atao hoe mino an' Jesosy ihany koa zany dia mampiditra an' Jesosy ao anaty mba hahatonga fiainana. Jereo tsara tsika rehefa misotro rano le tsika mangetaeta be iny dia mampiditra ao anaty dia matsiaro afaketaeta, matsiaro sambatra ery ary mahazo fiainana. Tahaka an'izany koa tsika rehefa misakafo mampiditra ao anaty. Ary zay no natonga Jesosy ny teny hoe izao ny mofo velona izay niditra avy tany an-danitra, izay mihinana ity mofo ity dia tsy ho faty mandrakizay. Lay fatokinan'Andriamanitra zany, lay Andriamanitra mitoetra ao anatintsika dia ananantsika fiainana, na dia eo aza ny zavatsarotra izay ananantsika. Tsarovy ry havana fa ny mpanompon'Andriamanitra tena mahatoky. Ny mpanompon'Andriamanitra tena mahatoky ninninona zavatra mitranga ary ninninona fitondran'Andriamanitra izay asehony amin'ny fiainantsika dia manaiky izay rehetra fitondran'Andriamanitra. Zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra mahatoky, manaiky izay rehetra fitondran'Andriamanitra, tsy le monimonina fa manaiky hoe zay ny fitondran'Andriamanitra. Dia ninninona mitranga, na misy vary na tsisy vary, alleloia. Na misy goûter na tsisy goûter dia mbola alleloia any. Na misy vola na tsisy vola mbola alleloia foana e. Zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mifikitra amin'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra. Andenge avadikitsika amin'ny baibolitsika Habakoka toko 7:7-7. Habakoka toko 7:7-7. Izao ny favaky ny teny manao hoe: fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy vony voaloboka, na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao ambala ary tsy misy omby ao ampahatra, izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitry ny famonjena. Jehovah tompo ny tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny anderavavy izy, ka mampandeha ahy any amin'ny avonako. Ninninona zavatra mitranga, zany ny olona mahatoky an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra mandrakariva, mahatoky lay fitondran'Andriamanitra. Kristianina velon'ny finoana sika ry havana, mila mahatoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa ao anatintsika Jesosy Kristy dia izy no fiainantsika, izy no afaka manampy atsika, manome atsika lay tena fiainana maharitra mandrakizay. Ary zany eny natonga Paoly apôstôly nijoro vavolombelona samy teny manao hoe: vao omby niaraka tamin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana aho, tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona tanatiko. Kristy lay velona ao anaty no ananatsika lay fanantenana ahafahantsika miatrika ny fiainana. Ary zay no natonga Jesosy ny teny amin'ny Jaona toko 7:5-7, izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mety mino kosa dia ahita lay fahatezeran'Andriamanitra, ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny. Matoky an'Andriamanitra ry havana, na dia eo aza ny zavatsarotra izay iainantsika. Fa ny hafatra fahatelo farany dia zao: ny kristianina velon'ny finoana dia miaina amin'ny fahamarinana. Ny kristianina velon'ny finoana dia miaina amin'ny fahamarinana. Ny marina no velona amin'ny finoana. Zay ny voasoratra eto. Lay teny hoe marina eto dia entina ilazana lay olona manaraka ny rariny sy mijoro amin'ny fahamarinana eo imason'Andriamanitra sy eo imason'ny olombelona rehetra. Olona mijoro manaraka ny marina, mijoro amin'ny fahamarinana, manaraka ny rariny eo anatrehan'Andriamanitra. Zay natao hoe marina. Ny fanohitra amin'io dia zao: lay olona miavonavona, olona tsy mino,
olona mihevitra ny tena no zavatra manao an'Andriamanitra tsy ho isy. Zay ny atao hoe olona miavinavina. Dia ampitain'ny soratra masina eto ry havana fa ny olona marina dia ho velona, fa ny olona miavinavina dia haringana. Tany saina manomboka eo amin'ny 5 ry havana, ny fiainan'ny olona izay miavinavina, ny fiainan'ny olona izay ratsy fanahy, fa ireo dia loza no hiafaran'ireo satria nahoana? Ireo dia fatra-pilarena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany. Ireo dia manangana tanàna, manao vohitra amin'ny fandatsahan-drà sy amin'ny eloka. Ireo dia manao Andriamanitra vita amin'ny tanana izay heveriny fahitokiny sy tompoiny. Hanika manangana fahavalo eo anatrehany izay mitondra ny taranany eo anivon'ny fahafatesana, eo anivon'ny mpiarabelona. Ry kristianina havana, isika kosa dia marina. Isika ilay natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fahamarinana izay no hamarin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Sahy mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny finoana ao anatin'izao fiainana sarotra izao. Fanontaniana ao antsika ara dia izao: tena sa tokoa ve itsika mijoro amin'ny tsirarina? Tena sa ve itsika miady amin'ny kolikoly? Tena sa ve itsika mijoro vavolombelon'ny fahamarinana eto anivon'ity fiainam-piarahamonina ity? Fandrandray ry havana ne rehefa mbola manaraka izany sika tsy samy joro mbola manao kolikoly, manao tsy fahamarinana, dia isika ilay kolikolon'olona. Ianareo zany kolikolo zany, ilay kolikolo tsy tena vary fa le vary lefa faharohiny. Isika ilay kristianina sadasada. Ianareo zany sadasada zany, misy brika, le brika tamin'ny manga reny rehefa dorana, dia misy le tsy tena may tsara fa pokaty be ny ao anatiny na mainty be ny ao anatiny, tsy tena masaka fa sadasada. Fa ny tarihanantsika ry havana dia izao: ihany ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, ihany ilay fahamarinana eo anatrehan'ny mpiarabelona, satria isika dia kristianina velona, dia velon'ny finoana ary velon'ny fahamarinana ihany koa. Aza miandry ny hafa iove, fa andeha tomboka eo amiko sy eo aminao ny fiovana. Misy fotoana mantsika hoe karanina aza manao an'izao ka tsy ioveny ihany izy ve, fa rehefa miova izy mba miova ihany ahy. Fa andeha tomboka eo amintsika ny fiovana dia ilay fiainana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiarahamonina. Kristianina velon'ny finoana miaina ny fahamarinana. Aoka isika ry havana tena ho velon'ny finoana, manana faharetana ninonina zavatra mitranga ambara-piavin'ny tompo, dia isika ilay kristianina miaritra, isika ilay kristianina maharitra amin'ny finoana, manana fahatokinan'Andriamanitra. Dia ilay finoanan'i Jesosy Kristy ilay fiainantsika ao anatintsika, ary farany sahy mijoro amin'ny fahamarinana eo anivon'ny fiainana misy atsika ety amin'izao tontolo izao. Azy Andriamanitra ny voninahitra. Amen.